Iresaka mikasika ny voaka. Voalohany aloha betsaka ny olona tena faly rehefa be voka voalohany. Ohatran'ny hoe tena nanjanaka sika zay vao nanjanaka sika, tena tiako le lehilahy miteny hoe zay vao nanjanaka sika za zany fa tsy ianao akory mitondra zany. Tsy misy zavatra fantatrao ny amin'izany, zay ny be voka tsy be vokinareo, sady tsy ny hormone nareo no zany fa tsy tongotrareo mihitsy mivoto. Tsy misy zazakely mikitikidika ny taolatezanareo amin'ny tongo sy mampanao nareo toy ny rovitra zany. Be voky sika. Rehefa be voky ianao le izy zany ohatrandreny hoe ianao tsy mba ohatrany hoe amin'ny voalohany zany tena mafaly. Be voka, be voka, be voka, be voka, tena matetika toreny hoe tsy hitan'ny olo reny raha tsy miteny ianao. De ohatr'izany mihitsy ny endriky ny novo sy ny fahitantsika mananjavatra anatintsika ao sika de hitanareo angamba ny lehibe ny orinasa zao milaza hoe indray andro any anana ny amanokana de ny olona mijery azy ohatrany hoe zany mihitsy zao efa be voka zavatra izy nofo amin'ny fiainany fa mbola tsy miseho zany aloha. Sasany aminareo zao be vokan-javatra mananjavatra ho aterako anatinareo nareo efa mananjavatra mihodina any hoany nareo ary tsy mahatsara anareo aloha ny lazan'izany amin'olona reso amin'Andriamanitra aloha ny amin'izany satria mety anakivanao ny olona sady tsy hinao akory satria ny olona mijery antsika de lasa. Zany hoe mety efa renareo angamba le zavatra nolazainy namako aho tamin'izany teny azy voalohany fa hoe za mino an'Andriamanitra ny antsoa fa za de tory ny filazantsara maneran-tany. Ohatrany hoe tena dalana be zany, za zany efa inona ary nasaiko ny teniteneny zany. Mezan'izy ireo tsaroko afondasy ny ray alina zay niaraka tamin'ireo namana tao am-piangonana maro. Nanatony masikita sy nihinana akoho de nisy olona nyteny tamiko hoe Joyce inona hoe niteny hono ianao hoe hoe ianao mahatsapa fa andeha hitantana asa fanompona ngeza indrindra zay tsy mbola nentina vehivavy mihitsy. Ianao ve niteny izany? Hoe tena mino izany mihitsy a. De hoy izy hoe ndresaka mikasika zany zay ary mahitsy zay aminao raha ny toetranao tena hita fa tsy mitombony zany. Fa mbola ty eto. Zany hoe tsy haiko hoe aiza zao fa tsy eto aloha izy. Ilaza zavatra aminareo raha vao ianao sy Andriamanitra fotsiny miara-mino anao de itoy ny foana ianao. Hoe raha vao ianao sy Andriamanitra no mino anao de efa azonao ny toizan'ny finoana. Hitako fa tsy manao fananina ny kivy zany ny olona fampahitsiana matetika tena tsy afaka izy ary zany de tsy misy hafanao ny tezitra aminy akory satria Andriamanitra tsy mbola niteny tamin'izay zavatra niteneny anao, tsy mbola napetra ny taom-pony zay nataony taom-ponao. De izy mandra-panokatra Andriamanitra masony de tsy mahita. Ento arakin'izy ny zanakao. Mety tsy hita be voka elaela ianao. Manana olona ve sika eto zay be voka ray na roa volana? Misy ve? Avy ary misy ve? Afaka mankety aingakaingana? Avy ety? Malakilaky eo. Fotoana famirapirantanao zao tena ho lasa star ianao. Arak'izany arandao atao ohatr'izao firy ary nisan'ny vehivavy be voka ato. Iza daholo ny olona be voka atao amin'ity fiangonana ity? Tsangana raha be voka ianao. Manana olona ve? Avy ary ilaiko ianao. Zao, ary manana olona ve sika zay efa ho teraka tsy ho ela? Olona mety hoe efa be voka 7 volana na koa 10 volana. Za efa be voka 10 volana ny zanako rehetra netiko 10 volana. Marina manana olona ve eto zay tena hoe tahak'ilay ao fa manondrola zareo? Iny ary izy, eny ary. Azafady tompoko. Eny ary, avy. Avy ety malala. Eny ary, ao fa hiala voly kely sika androany. Janona fotsiny eto. Eny ary, aiza moa le madamako zay efa ho teraka teo? Avy eto. Zany, tena tsara ianao. Te ane olona zao fotsiny aza. Sara fa mihetsika. Jereo retretre tena tsara daholo de hitanareo koa ty zao. Eny ary ty zao ahetsiko kely ianao de ho ataoko eto izy de atao etsy izy. Zao, enao zao.
eny ary afaka mirirana ve nareo rehetra zao dao ary tena izesy tamin'ny kibonareo nareo androany mirirana ary nareo mirirana fotsiny ihany eny ary zao de ohatr'izao mihitsy ny fomba zany eo amin'ny fanahy manana ny karazana voka rehetra nareo ao am-ponareo ao fa ny sasany am'ireny ianao zany ohatrany ao ary hoe bevoka lazao afa bevoka ianao zao lazao afa bevoka ianao bevoka ohatrany tsy bevoka zany ianao amiko ahoana ny aminao bevoka tsy haiko aloha ngamba fa tsy de nazoko antoka ary ahoana ny aminao bevoka afriny zany zao re volana sy tapany de ahoana ny aminao bevoka afrina enimbolana jereo eny ary manaiky afaka milasa fa bevoka ianao jereo fa zao le zavatra raha ianao rehefa bevoka zany nofo zany avy amin'Andriamanitra isaky ny mianatra de manomana foana koa isaky ny miova koa de vao maika koa hitan'ny olona fa angamba tena izy zavatra hitranga tokoa fa jereo raha ny eto ambony altara eto tsisy olona malala tsy mahatsara anao akory aza mitantara zany fa izy aloha de faly arak'izay afaka ifaliany mihitsy arak'izany zao mety izy ary zao no faly lavitra mihoatr'ilay efa 2 volana de teraka de azonareo zany hoe faly izy zao fa hiteraka zazakely fa izy koa mety tsy tena faly tsony amin'izany bevoka zany mihitsy satria rehefa tonga any amin'izany teboka zany ianao de toreny hoe te azo io zazy io fotsiny re olona ianao zany tsy efa 4 volana 5 volana ary ny anao afrina 7 latsaka afrina na bevokanao talohan'izao 10 volana 2 volana zany sisany ianao efa vonina hiteraka zany ianao tena vonina eny ary ty afatsika ary zareo zao eny ary no zao fa andray zavatra nareo jereo tamin'izah bevoka ny nofonofo de mijery any olona de manao hoe tena azonao antoka ve zany fa toreny tsy avetan'inina amiko zany ianao hitanareo rehefa mijery ny saray Abrahama de mijery ny tenany izy toreny hoe tsisy hevitra amen za bevoka ny zanako rehetra 10 volana katroka dokterako nanao hoe ianao rery ny vehivavy fantatro fa mitondra voaka tahaka ny elefanta ka tsy diaiko loatra hoe ino le resaka fa ndray tamin'ny zareo ny ohatran'ny 2 volana sy tapany ndraindray 2 volana latsaka ary ny ray ny ohatran'ny 5 herinandro ary ny ray ny ohatran'ny 3 zao efa tena ampy rehefa bevoka 6 volana fa malala rehefa tonga zany ianao efa te handeha de sasany aminareo efa tonga ny fotoanany de hiteraka ianao nefa fa misy koa ireo sasany zay efa mihoatra ny fotoana de ianao zany efa tena efa te handeha hiteraka ny etako efa voaomana efa ela be de mila ny esorina tao daholo ndray zany de indroa nanao an'izany fa ny tena efa nihoatra ela be dokotera efa napiditra hôpitaly ary efa nanomboka nanandrana nampanena fa mbola mila nalefa nodindray aloha de sasany aminareo zao efa manandrana manena sahady de teny vonina alefa ary ndao atao ty andao alefa am'izay ty misy olona mahazo elazaiko ve androany efa vonina hiteraka anty zasy ty tena ohatra ny tsy ho voatazoko ela tsony ty jereo fa ny fotoanany voaka rehetra de tena misy dikany fa ny fotoanany voaka no malatsaka na mampijoro ny tena lehilahy sy tena vehivavy fa mireny fotoan'ireny ianao toy ny leo zany toreny tianao esoriny reny ny volonao ray amin'ny zanako fana zao de nisy lanja ny oatra kely zay ary izy rery ihany no tena teraka ara-dalàna sisan'izay izy rehetra tangorona ny vehivavy maro ianao tao de tenareo Dave zany natoro tany amin'ny efitra fiandrasana de io zareo hoe nahazo zazy zay zany zao ohatrany fa tamina terano-jainy indray de lehilahy ihany navelany zareo mijanona amin'ilay fiterana raha mbola mifoly vehivavy tsy manome anao ninina zareo tsy haiko aloha zay hevitra zany fa tsy mahazo matory ianao mba ahitany anao mikikika eo ary ka de nihoatra ny lanjany ary izy tena ngeza mihitsy de izy koa amin'io tena lava de lava ka nisy zaza zany hatraty amiko no heveriny zareo fa mety hiteraka kambana zany taloha nanaovany ultrason zay vao hita fa zany nisy fotoana na nitongony aza ny fangiditra tamin'ny taolako de tena nihevitra mihitsy fa ho faty angamba
Hitanareo zao ny fiterahana azy zao tsy tena nafinaritra loatra fa telo amin'ny telopolo taona teoriana dia izy mitantana ny asa fanompoana Joyce Meyer. Faly hafa nananjanaka marina ka dia miangavy ianareo andro any aza mijanona amin'ny nofinao zany. Raha manana nofo kely ianao ren'ilay nofo kely reny na nofo be dia mivoa milainao dia mijery an'Andriamanitra. Jereo zay zava-dehibe afaka ataony dia minofo fa agagana foana aza mamela ny trangan-javatra akivy anao fa miteraha. Hitanareo rehefa mandalo zany nareo rehefa manomana anareo amin'ny zavatra Andriamanitra. Firy aminareo no mahatsiaro hoe manomana anareo amin'ny zavatra Andriamanitra? Voalohany aloha mandritra ny fotoana zany miova ianao. Rehefa misy bevoka ny vehivavy dia miova ny vatany. Ary ampahitsiana matetika izy mihevitra hoe tena adala angamba. Ary rehefa tia hampiasanao Andriamanitra matetika ianao mihevitra tena fa adala. Dia koa ny devoly aminao hoe adala ianao. Manao izy ary ianao. Hitanareo tamin'Andriamanitra ny antso najaniko ny fananana fandrinana ireo zavatra maro izay fanaoko foana. Dia mihevitra ny namako hoe mety vao maika angamba tena nirendrika. Za tsy tia andeha hody anao fitserateny zantsony, za tsy tia andeha hitahiry zavatra tsy ilainy zantsony, fa tia hianatra fotsiny dia hitady an'Andriamanitra. Fa tena heverin'ny olona fa tena lasa, ny heverinay fa tena verisaina mihitsy ianao. Ny olona tsy mahazo anao zany. Rehefa manomana anao amin'ny zavatra Andriamanitra matetika na dia namanao zovainy. Hitanareo ny vehivavy bevoka zao tia miaraka amin'ny vehivavy bevoka. Ny reny tanora tia miarakaraka amin'ny reny tanora izay efa mananjanaka. Sasany aminareo tsy mahavita manampy tena anareo raha tsy efa mananamana mampahery vitsy sy mandositra namana sasany izay mitseritra ny fiainana avy aminao eny foana. Amen. Rehefa nanjanaka ianao dia mila manova karazana fahazarana. Rehefa nanjanaka ianao dia mila manova ny sainao ny amin'ny zavatra sasany. Ny marina raha nanjanaka ianao ary miresaka natoraly sy ara-panahy zany, mila avelanao amin'izay ny fiainanao taloha. Ninona tianao atao an'Andriamanitra aloha eto? Na andeha atao hoe efa tia hivoaka amin'ny trosa ianao satria haiko fa tsy ndrehetra manana karazana fahitana amin'ny asa fanompoana tsy maninona. Tsy izay ny olana. Mampiasa zany satria fiainako zany, fa mety ho zavatra hafa koa zany. Ndao atao fotsiny hoe dibo-trosa ianao zao dia efa misaintsaina ny hoe efa mahatsapa zavatra mangotrakotraka ianao. Dia nandray andro any angamba ho afaka amin'ny trosa. Mety mba hanana fiara amin'izay, fiara vaovao, dia ho afaka ny tontolo botsitra. Ngamba mba ho isan'ireo olona vitsy izay afaka mividy ny trano ny tanteraka, tsisy trosa dia mety mba ho tonga amin'izany hoe isam-bolana izany tsy misy ninina alohako. Eny ary zao ny zavatra tiako takatrareo. Manantena fa hanonofy ohatr'izany nareo. Ka zao, bevoky nareo. Eny ary. Tafidy trosa ray lavaka sika dia manao izay anlian'izany amin'ny sotro kely. Misy fahazaran-dratsy mila hovaitsika. Tsy hoe afaka mividy zavatra foana ianao satria amidy zany na dia tsy te ho ilainao akory aza. Mamela ny devoly tena ianao hoe taraikeo ianao tsy mahazo io fa ianao mahavoa 50 isan-jato. Tsia efa nandany 50 isan-jato ianao raha mividy zavatra izay tsy ilainao akory. Tsy manam-potoana ampianarana ny trosa. Fa fotoanan'ny fiomanana zao hitanareo Jesosy. Nandalo ny fotoanan'ny fiomanana. Matthieu 20:20 hatramin'ny 22. Eny ary. Zanaky ny vehivavy roalahy nakeo amin'i Jesosy. Nanao hoe Tompo. Mandidy hipetrahany reto zanak'roalahy reto, ny anankiray amin'ny ankavananao, ny anankiray amin'ny ankavianao, ny fanjakanao. Matthieu 20:1-20. Tiako manana toerana tsara ao amin'ny fanjakanao reto zanako reto. Dia namaly azy Jesosy tena tsy hainao mihitsy angatanao. Ka afaka tonga dia mandevy izany ave satria nareo mila ampianarina miaraka foana. Afaka mijoro eto dia mitory ny fananana nofo mampikikika anareo hatrany amin'ny tafon'ity trano ity. Fa tsy milaza ny marina aminareo raha tsy miteny anareo izay ilaina mba hiterana an'izany. Ary izay no mahatonga ny olona maro tsy mahavita mandalo izany hatramin'ny farany satria hitanareo niza afaka tonga dia mampifaly anareo fa raha tsy misy olona miteny anareo hampiatra ny fomba andehananareo amin'izany dia
Horendrika eo anatin'izany indray volana na roa ianao ka rehefa lasa ny hafaliana rehetra dia tsisy mitehaka ntsony sady mampahery ka lava mihoatra noho izay iverinao zany dia mbola mahafilavitra mihoatra noho izay iveranao azy dia mbola lafilavitra mihoatra noho izay nosainao fa ho afaka alohanao zany dia efa leon'izany ianao dia tsy hitanao izay ho atao dia eo ianao no manapa-kevitra. Amen. Tsy mandoka tena fa izay zaraiko anareo androany dia tena manandanja mihitsy. Tena mahatsiaro mafy amin'izay zaraiko androany satria ny olon'Andriamanitra tsy voatery ambany ziokan-javatra izany foana. Afaka mihiky sika hoe lohany fa tsy rambony fa tena fotoana izao atongavantsika ho lohany fa tsy rambony. Amen. Nzara maly ariva ny amin'ny karazan-javatra ny amin'ny andro farany sy ny fomba hijeren'ny olona antsika sy jerentsika. Hitanareo tao anatin'ireo loza rehetra tao Ejipta, ireo zanak'Andriamanitra ny aina tao anatin'ny toerana kely hoe Gosena. Ary izy ireo ny toy ny tombo sy ny maro dia niakatra hatramin'ny fananany. Tsy tokony atao hatrany toe-karena misy sika. Ny fandehan'ny toe-karena tsy manovy izay zavatra afaka ataon'Andriamanitra ho antsika. Ireo ny kitana rehetra mivoa amin'ilay ianao. Manana nofy na fahitana. Aoko be voka amin-javatra. Samy hafa. Dia ento mandritra ny voaka rehetra izany. Aza esorina. Aza miteraka alohan'ny fotoana. Ore olona ny tiantsika foana ihany teo ataontsika tahaka ny Abrahama. Zao. Le zaza toela loatra ka tena mahita hevitra. Izany hoe hevitra tsara le izy ny vehivavy manana hevitra tsara mihitsy. Alainao ny mpanompo vaviko dia miarahana aminy ianao dia izay ny fomba nanaovan'Andriamanitra izany. Rehefa ela loatra Andriamanitra dia manomboka mitady fomba isika hoe ahoana nanaovan'Andriamanitra izany dia avy eo manome azy. Andriamanitra za mahita hevitra andao ataontsika ohatr'izao. Mbola me foana ny amin'ny fotoan'izay nahafeno izany fahitana izany dia nitady izay hitoriako izany na dia zaza tsy nahazaka izany, za tsy mbola nisy nitady andeha ho aiza izany. Izany hoe mipetraka atao amin'ny tranokelyko sy ny zanako efatra niaraka tamin'ny nofinofiko dia nisaina hoe mety haneno izao ny findaiko dia isy olona angataka ho avy dia hampianatra baiboly kely na ninino izany afaka saina fotsiny hoe rehefa maty dia ho any an-danitra. Fa tena nitady izay ampianarana sy hitoriana dia nijery olona izay mitory amin'ny televizion sady nitsiritra izay azoko antoka fa mbola ny zan'Andriamanitra ny esorina tamiko. Za kosa mbola mahay lavitra noho izany. Ary mety n'izany mihitsy ny tsy mba nalasa lavitra. Raha mipetraka eny ianao mihaino mpitarika fiderana dia ianao hoe tena afaka mira tsara noho izany dia izay no mety tsy mampiakatra anao eto. Dia tsaroko nanoratra taratasy izay hoe ho alefako any amin'ny pastera rehetra eo an-tanànanay ilaza azy ireo fa za dia efa natsoin'Andriamanitra ary manana izany ositra izany amin'ny fiainako ary mangataka azy ireo raha tia no avy any am-piangonana nitory-teny. Andriamanitra re olona tena faly hafa hoy Andriamanitra hoe aza manao an'izany. Tena efa ho nampalasa-dalana ny tenako hainareo nahoana satria mbola be voka fa tsy mbola fotoana fahaterahana izany. Rehefa mbola be voka foana izany hoe nanomboka nanontany olona tamin'izaho teo amin'ny 7 vola sy tampany teo misy zavatra afaka ataoko ve dia mihosotra menaka mandeha dia mivoaka mandra-pareraky ny tongotro fa mbola tsy nananjanaka ihany. Misy miaraka amiko ve androany? Matetika rehefa miandry ianao mandra-pisainanao hoe tena tsy andrinao intsony izany dia angamba ianao raha tsy miovy eo ny vadiko, raha tsy miovy reto zanako reto, Andriamanitra tsy mahajoro indray andro intsony andeha ho any amin'io fivorian'io androany dia mila manana teny ho ady Joyce izao ary azonao ilay izy. Sao ataontsika haingana. Misy karazan-javatra maro izay mitranga. Rehefa mitondra izany zavatra izany ianao avy amin'Andriamanitra izay tsisy olona afaka hanampy anao amin'izany. Tezitra amin'ny hafa sika satria tsy tena mampatsiaro antsika tsara izy. Marina izao.
ary ampahitsiana sasany amin'ireo zavatra lalovanao dia tsisy olona afaka ampatsiaro tsara anao satria zavatra izay ataon'Andriamanitra aminao zany tsy takatra ao akory azy zany zao fa mbola hijory foana ianao dia ho tarihan'Andriamanitra amin'izany. Rehefa niditra teo kianjan'ny mpanjaka Estera dia nandeha niaraka tamin'ny fahitana izy fa izy no nanafaka ny olon'Andriamanitra amin'ny loza mitatao. Tsy manana fotoana andehanana amin'izany toerana rehetra izany fa tena betsaka zavatra mahafinaritra mihitsy eto. Ao amin'ny bokin'ny Estera toko 2:12 ary no tonga ny andro idiran'ny zazavavy tsirairay isan'andro tany amin'ny mpanjaka Asuerosy fa tapitra tamin'izay ny andro fidiovana ka izy zany efa niandry tao 12 volana no izany izy efa niandry 12 volana niandry 12 volana izy anefa tsy be voka fa nitondry izany 12 volana mbola ratsony satria izany foana ny fomba mahazatra ikarakarana ny tsara tarehany. Mba jerenareo raha afaka azonareo zao fa tsy teteny be 12 volana ao anatin'ny fiomanana izy mikarakara tsarana mialohan'ny afahany mandeha ho hitan'ny mpanjaka. Manana olona mandeha miadana isika eto ary ndaovankina misimisy dia enim-bolana tamin'ny diloilo nisy miora ary enim-bolana tamin'ny zavamanitra sy ny zavatra sasany fidiovan'ny vehivavy. Lazaiko zavatra nareo dia mba hosorana zavamanitra mialohany anehoan'Andriamanitra eo amin'ny olona. Tena nila fofona manitra. Za zao mandalo 12 taona fikarakarana tsara tarehy tsy 12 volana zany ary miresaka mikasika fananana fanatsara tarehy nanana don ho afaka mitory tonga dia afaka nataoko zany raha vantany vao ny antso Andriamanitra satria rehefa manome anao Andriamanitra dia afaka ataonao zany fa zany tsy midika koa hoe tena vonany anao zany ianao zany tsy midika hoe voahomana anao zany ianao. Betsaka ny olona manana don zay afaka mitondra azy lavitra fa tsy tena manana toetra hiazona azy rehefa tonga amin'izany toerana izany. Dia sainy zao ainareo ny zava-mitranga amin'ny akamaroanareo amin'izao mandalo fikarakarana tarehy ianao. Tena tsara zany fa tsy androko mihitsy. Mandalo fikarakarana tsarana ianao zany hoe tena manamboatra anao Andriamanitra. Ovainy zao ny fomba firesakao dia ovainy ny fomba fisainanao, ovainy ny fomba fijerinao ny tenanao. Ovainy avy any amin'ny betarainy ianao ho lasa mpidera, ovainy avy any amin'ny mpijery adsony ianao ho lasa olona pakasitraka sy mahita ny tsara amin'ny rehetra. Fikarakarana tsarana, mila fikarakarana tsarana daholo sika. Tena tiako ty androany ty. Eritaona ny karakara tsarana. Jesosy nanana taona fahanginana, Jona mpanao batisa nanana taona hanginana. Inona ny tianao ambara amin'ilay taona mangina? Taona izay nananan'izy ireo zavatra tao amin'ny tao, Jesosy nalala izay efa ao alehany hatramin'ny voalohany. Efa hainy izay nandrahana azy fa tsy nisy olon-kafa, tsy nisy olona natakatra azy. Nahita isika tamin'izy eo 7 andro, natolotra izy, tsy nandre teny loatra mikasika an'i Jesosy mahafinaritra antsika isika raha tsy efa 12 taona. Nanolo tena ho ao an-tempoly, zany daholo zany rehetra zany fa taiza izy tamin'ny taona rehetra lazain'ny Baiboly dia hoe nitombo izy. Dia avy eo tsy nahita azy indray isika avy eo 12 taona ka hatramin'ny nanaova ny asa fanompony apahy be maso ka dia 12 taona hafa tsy hita fa ny Baiboly milaza fa nitombo izy. Jona mpanao batisa nanana antson'Andriamanitra tamin'ny fiainany hatramin'izany ary nirana ho any an'efitra izy mba hiasa toy ny olon-dia. Fa ny any lazain'ny Baiboly ny aminy dia hoe nitombo izy ary efa nivoaka izy dia tena lehibe sy tena nahery tabataba sy ny kikika amboarinareo ny lalan'i Jehovah. Afaka matoky ianao ve Andriamanitra hiteraka? Sasany aminareo ny zanakareo zao efa eo am-pilatsahana. Aza tonoina fa na dia hafahafa aza ny fiterahana ny mafindrindra dia ilay mamoaka azy. Fa ny an'lazain'ny dokotera dia hoe atseho
de resaka kely amin'ny vehivavy vetivety zao rehefa mananjanakiny ianao ka mitabataba miteny anao ny dokotera hoe manana eo masinao eo nefa ianao matsiaro toy ny voaka izany daholo ny taovanao rehetra. Ny vehivavy mety maherisetra rehefa ohatr'izany le izy tena vinoko ianao raha mbola mahabevoka andray, zany hoe manao zavatra fahafa ny vehivavy fa rehefa azonao ny zanakao ao lazaiko anao fa rehefa azonao ny zanakao tsisy hosaronao akory zany hoe ampalemeanao ny zanakao fa zany zavatra izay iverinao fa tsy mba ho ataonao zany tsony na ho atapitra isa-taona azy ho lasa fotoana fohy zany de ondray ianao hoe malala ty mbola nanjanaka indray hitanareo zao afaka milaza mahitsy hitako fa tena nanjanaka nandritry ny androm-pianako aza zara-panahy de ray taorian'indray de ray aorian'indray de ray aorian'indray fa isaky ny mandalo karazan-javatra ray ianao nefa re olona tsy mamy ve le zaza afaka etsika hatramin'ny farany ve zany de raha tsika mihitsy Andriamanitra androany.